Marc Ravalomanana nitafa tamin'ny mponina tao amin'ny distrika Navaratrano androany. Candidat Rina Randriamasinoro, candidat avy amin'ny vahoaka ary ho an'ny vahoaka. Fanesorana Sefo Fokontany, ahina ny sininy ambadika politika ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana. Manantra mba ampirarintso anareo tompolasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Mitohatra ny fampelezan-kevitra izay ataon'ny candidat ben'ny tanàna tolotry ny atoko tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra Rina Randriamasinoro ary dia miaraka amin'ny hatrany ihany koa ny filoha nasionaly ny atoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana. Raha ho an'ny teny amin'ny faritra Manjakaray dia nazava tsara ny resaka izay nampitaina tamin'ny olona dia ny hoe mila mandinika tsara amin'ity fifidianana ity ary mila tena hoe mahay miaino tsara ihany koa manoloana izany resaka fifidianana kominaly izany. Germaine Menjanahary no mitatotra ny vaovao amintsika, sariny Mano Randriamalala. Mibaribary ary tsy takona fenina intsony ny fahantrana misy eo amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny elanelana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina ny fototry ny olana, any ka mody tsy mahafantatra ny tena fahorim-bahoaka sy ny zavatra izay takin'ny vahoaka malagasy intsony ny mpitondra. Eto ty toerana fanasandamy ty, eto Manjakaray, atsirovako zavatra be da be satria nandeha teto zay ary tatsambany tatsy ny toerana zay esana sy nangoana ny asa. Dia teto koa ny fahatsiarovana maro, nahitako zavatra maro atao fiomana lefitsika matato. Dia hoe aminareo hoe nandalovako aty sy hijanonana eto zao anamboatra sy anatsara indray ny azo atao mba hiaina toy ny olona rehetra nareo aty na dia anaty fahasahiranana ary. Ny tena mampijaly anareo eto zao dia ny hoe resaka rano zay taraina anareo rehetra. Io tsy hoe eto Antananarivo renivohitra kapitaly Madagasikara ihany fa manerana Madagasikara dia ohatran'izao daholo. Nefa ny rano ny fiainana noho izany zany atao mihitsy ahitana vahaolana amin'izy io efa mijadrajadra sy miresaka sy miteny amin'izay olona manatsofina rehetra ao amin'ny fitondrana ao. Miresaka tamin'ireo mpamatsy vola toy ny Union Européenne hoe dia tena lozy ity fa dia tena ny rano mihitsy ny tsisy eto Madagasikara eto Antananarivo renivohitra. Ka dia milaza aminareo hoe tsy maintsy ataontsika mihitsy aloha izay ampahina tsara mba ahafahana miasa miaraka. Fa amin'izao fotoana izao dia samy makao azy daholo dia manao izay mampalaza ny tenany. Tsy izay ny tena mahasony olona fa mahasony olona dia hoe ahoana mba te-hijenevana madinika fa misy elanela be mihitsy zao ny manana sy ny tsy manana, mantra sy ny efa ampiny azy. Nefa le olona hoe manana tsy malala olona fa mba voamindray alaindreny amin'ny mantra lozy. Ka dia samina ianao mieritreritra fa dia isika zany ao anaty fanaovana fampelezan-kevitra fampandaniana ny candidat numéro 2 Rina sy ny fampandaniana ny conseiller numéro 4. Dia izay no atongavanay aty fa na izany ara mijery manokana Manjakaray zay. Fifidianana olona kaiky vahoaka no atrehan'ny malagasy ankehitriny. Ny ben'ny tanàna no isan'ny fototra ahafahana mampandroso ny tanàna. Mila olona vonony mahafantatra tsara ny fiainam-bahoaka arak'izany ny ben'ny tanàna. Manentana ny rehetra mba hifidy ny candidat Rina Randriamasinoro mitondra ny ilarana faharoa arak'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana satria izy andry no any vahaolana tokana ho an'ny Antananarivo renivohitra. Mandalo aty zany zay zao manao fampelezan-kevitra ary tsy vitan'izay fa mijery ihany koa inona ny zavatra ilain'ny mponina eto Manjakaray. Efa fantatra teo hoe misy ny elanelana be loatra aloha amin'ny vahoaka madinika sy ny tena vahoaka tena manana. Ary zay koa ny tena olana amintsika zao satria mety tsy dia tena fantatry ny mpitondra loatra hoe inona ny tena zavatra endrasan'ny mponina amin'izao. Fa itsika zany ny fitantanana izay zahanao apetraka dia fitantanana manakaiky ny vahoaka. Zany hoe tsy andeha hampanofinofy zavatra hafa ho an'ny olona fa izay tena maharary azy amin'ny fiainana andavanandro mihitsy aloha mijerena. Ao anatin'izany ny fiatrehantsika amin'ny loto ny fato izay vamombona itsy aloha aza vaiko foana io
izy ny tompon'andraikitra ny fako, ny tompon'andraikitra ny fako tsy voataona dia ny fanjakana ny sambo amin'ny alalan'ny sambovaly. Io jiro tsy mirehatra io tsisy idiran'ny commune io fa ny fanjakana no manao an'io, ny rano tsy mandeha io. Zany rehetrarehetra zany andro izahantsika ho jerena. Za tsy manao fampanantenana pokaty ka hoe olany a vaitoity a dia hoe dia tsisy délestage tsony eo, fa kosa hiezaka anao fitantanana manakaiky ny vahoaka ozy ateo a zay tena mba hisy fiantraikany ao amin'ny fiainanao no ataontsika aloha. Zay aloha no mahamaika voalohany. Dia fa tsika rehetra mila samy mandray andraikitra amin'ny fanatanterahana an'izany. Dia aza dino ary amin'ny 27 novembre ho avy izao a fifidianana be ny tanàna. Aza manaiky fitahana tsony ianao hoe rehefa tonga fotoana propagande dia zarana an'izao rehetrarehetra zao dia hifidy a nefa rehefa mahazo toerana le olona dia rehefa zavatra iainanao isan'andro na dia tsika ato Antananarivo renivohitra fotsiny ary. Fa aloha samy tonga saina hoe tsy ho ambanina tena hampahantraina foana dia avy eo zaraina zavatra kely rehefa propagande dia lasa indray mifidy. Mino hoe tena efa samy tonga saina tsika rehetrarehetra amin'izao zava-misy izao ka dia manentana antsika rehetra andraikitsika rehetrarehetra ny fanatsarana ny tanànatsika no avy ny taranakitsika. Dia aloha samy andiny tena amin'ny 27 novembre entany ny olona aza atao hoe andraikitra irery manao fampelezan-kevitra sy mampatonga saina ny olona fa rehefa resy lahatra ianao dia entany koa azy olona manakaiky anao. Dia mahatoky antsika rehetra zany amin'ny 27 novembre fily le numéro fa andro vitsy mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna eto amintsika, izany hoe ny 17 ny volana novambra dia misy ny fanoloana sy fokotany amin'izao fotoana izao. Fanontaniana apetraky ny olona ny hoe maninona no efa akaiky ny fifidianana kominaly no misy izay fanoloana sy fokotany izay. Anisan'ny soloana ohatra ny sefokotany dia tsy akasana ao anatin'ny boriboritany voalohany. Ambadika politika no antika ny maro an'izany. Fanadihadiany Ravo Razafimahenina, sariny Mathieu Princy. Tsy kisendrasendra ny ninana tao ampiova ny isam-bato any fifidianana be ny tanàna ho avy io ny nanoloana ireo sefokotany misy 13 teto Antananarivo renivohitra. Fanontaniana mipetraka, maninona no manakaiky vanim-potoam-pifidianana toy izao? Maninona no sefokotany ao anaty boriboritany ihany no voakasika fa tsy manerana ny nosy? Gaga tokoa izay satria ny filoha lefitry ny seny nilaza tao alohan'izao abrogation izao fa hoe vita ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina dia afaka 3 volana an'iny dia mandeha ny fifidianana sefokotany etỳ anivon'ny fokotany. Ministry ny aditany milaza fa izay tsy nahavita ny asany dia esorina. Fa le izy zany raha fiheverako azy manokana dia resaka politika mihitsy no ataony fitondrana amin'izao fotoana izao izay solotenan'ny député ny firaisana voalohany izay lany tao anatin'ny antoko mapara sy ny vadiny satria izy ireo no miandraikitra ny fokotany 470 amin'izao fotoana izao. Ka izay ny ataoko hoe lololomo politika ilay izy sady resaka politika amin'izao akatoko fifidianana izao. Tsy misy ny mangarary eto Madagasikara raha averina ny fanambarana nataon'ireo solombavamboaka Tima Omaly. Fanenay zany dia teny pacifique ity ny sefokotany fantatritsika tsara fa 192 fokotany ny eto amin'ny Antananarivo boriboritany enina. Maninona no voriana atsona ivory any amin'ny toerana anankiray izay olona tsy tompona ndraiky mpanjakana. Fantatritsika tsara azonareo an-tsaina rehefa miteny hoe tanimena any no voriana ny chef district fa maninona no any no voriana ireo olona reo dia maninona ny limogena ny sefokotany sasany na eny fa niaraka tamin'izareo ary. Boriboritany voalohany fantatra hoe misy 120 ny antsorina tao nisy maro tamin'ireo no nampifidy ny candidat faninana amin'ny candidat-nay tamin'ny amin'izao fotoana izao fa misy ny esorina. Fa inona ny antony amin'izao fotoana izao no nanetsorana an'ireny sefokotany ireny? Fa inona le antony hamorina an'ilay olona ihany koa any? Za tsy mbola resaka corruption, mbola tsy resaka ninina fa mandeha daholo zany zavatra rehetra zany ary fomba fiady hoe misy ny fanomezam-bola, misy ny fanaovana trafic d'influence, misy ny menace, misy ny fanaovana fampiororona, misy azo ampiasaina daholo zany rehetrarehetra zany. Raha nanontaniana mahakasika izay mety ho fisiana alabaty kosa teo anivon'ny seny, nilaza izy ireo fa manao fidina ny fotony avy hatrany ary manao fanetediana raha misy ny hitranga iahina. Hatreto aloha tsy mbola tonga ny anivon'ny seny mahakasika ny fampitomboana isa ny mpifidy raha nilaza kosa ny avy amin'ny antoko Tima fa misy izany.
fa nandritra ny adevitra tezay amin'ny lapan'ny tanàna izay nandraisan'ny candidat ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra Rina Randriamasinoro Anjara dia nisy ny fanontaniana ny amin'ny hoe roam-pihavanana atsy sy aroa amin'ny candidat Rina. Nisy ny valiteny mazava noentiny namaly ny fanontaniana toy izany dia hoarahantsika avetrany ny momban'izay. Nisongadana tanteraka ny candidat laharana faharoa Rina Randriamasinoro nandritra ity adi-hevitra mitondra ny lohahevitra hoe fahefanatokana candidat dimidi. Natao tambabe Rina ary izy rery no nifaharan'ny fanontaniana miendrika fiantsiana. Nidiran'ireo candidat mpifanandrina aminy ny fitantanana ny tanàna, ny fako izay efa miverimberina ny samyva, eny fa hatramin'ny fiainan'ny Rina manokana aza mahaliana loatra ireto candidat ambiny. Marina ve monsieur Rina fa misy piasa ivelan'ny commune Antananarivo renivohitra nefa dia commune Mandaramany. Fanontaniana faharoa, misy vola miditra amin'ny commune ve le kiosque via sy reny le fivarotana tsy ara-dalàna naorony reny dia nakaiza le vola. Endrika kokoly te fanontaniana fahatelo mba hazavao aminay mazava tsara eto hoe misy roim-pihavanana ve ianao amin'ny fianakaviana Ravalomanana na Andriamatoa Marika Ravalomanana na Ramatoa Lalao Ravalomanana. Allo maiko fanazavana izy fa manjary manitikitika ao anaty sainy foana le izy. Resaka fitantanam-bola aloha azavaiko misy miteny hoe olona ray ny anao an'ny rehetrarehetra. Marina tsy pahariva andro ilahatra ny olona raha andeha ilahatra antovolo eo amin'ny olona ray. Misy zany aty amin'ny commune misy ny atao hoe asana percepteur le mitakitaky volo reny zay azovaina amina teknôlôjia hoe mobile banking. Fa misy asana régisseur par nature na rubrique ana recette mihitsy io hoe ity olona ity tsy afaka mandray vola ohatra afa-tsy publicité taxe sur la publicité zay ihany no asany anaovana arieté mihitsy zay hoe zay ny asanao dia ohatran'izay daholo zany à chaque nature na recette zany misy ohatr'izay. Reo no manao versement ny banque centrale dia mandefa anazy any amin'ny trésor municipal. Mialatsiny somary mampianatra kely satria anona le izy zay ny lalàna zay tsy maintsy atao zay. Reo olona reo manao fianianana mihitsy reo amin'izay asan'izay. Ny lazainao teo hoe mety misy mpiasa tsy miasa eto anivon'ny commune omena karama zay aloha tsy fantatro hoe olona aiza le miasa fa ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo tsy miasa atao anaty laparery. Misy zany zao ohatra ny hoe za zao secrétaire général ohatra alohan'ny commune ny karamany fa za manana droit na chauffeur manana droit na sécurité amin'ny mahasako an'izay amin'le andraikitra raisiko. Misy zany ohatran'izany tsy maintsy misy zany tsy fahotany zany ary zo zany. Raha resaka hoe vola miditra etsy eroa porofoy amiko le volany raisiko. Ianao moa miteny hoe kolikoly natokona ohatran'izany fa teneniko anao za tsy misangy mpiasa tato amin'ny commune mihitsy mpiara-miasa raha resaka vola. Porofo novaiko ny rafitra tato nasiko natao hoe contrôle de recette zay par ny rubrique ana recette mihitsy. Nasiko olona tompona andraikitra voalohany zany isaky ny recette. Zany napiditra an'ireo olona ireo fa rehefa nisy tsy nentina ataony tena sans état d'âme manalana le izy satria zay ny efa napetraka zay. Amin'ny resaka roam-pihavanana raha mba mety Abraham mba tsy zay fotsiny valiko fa mba manao présentation kely momba anahy mba manararoatra kely koa zany satria mahaly an'izay fotsiny hoe roam-pihavanana dia mba valiko le izy. Farafolo seconde ny amenanao ary voalohany aloha ny fankafantaranay amin'ny ankapobeny ny rahana ny asa voalohany natsona dafin'ny commune tsy nangataka asa tao amin'ny commune ny fahalalan'ny olona ny traikefa nananako no ny olona lehibe anay tamin'izany ny antso hoe tongavy ianao fasahirana ny commune urbaine Antananarivo. Tsy misy roam-pihavanana na kely ary ambarako ampabe maso eto tsy misy roam-pihavanana na kely ary na Marika Ravalomanana na Lalao Ravalomanana fa ray aman-dreny atsaiko kosa izy aloha tsotra tompoka. Fa maro ny olona avy any amin'ny faritra no miasa sy monina ary mianatra eto Antananarivo renivohitra ary eto izy ireo no mifidy ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina amin'ny 17 ny volana novambra ho avy izao. Nivondrona ny fikambanana ireo olona avy any amin'ny faritra ary nanapa-kevitra fa anoana sy ampandanitsy misy fepetra
ny kandida Rina Randriamasinoro atolotry ny Tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra izany. Misy ny antony mahatonga an'izy ireo anohana ny kandida Rina. Ndeo arahantsika ny tsara ho fantatra momba an'izay hoentin'ny Laurette Berton Yarmaefa sy Tahiry Niaina. Tsy mpikambana amin'ny antoko Tiako Madagasikara ireto andiana tanora ireto fa olon-tsotra avy amina faritra samihafa eto Madagasikara, monina sy mila ravinahitra eto an-drenivohitra. Mahatsapy izy ireo fa ilaina amin'ny fampandrosoana Antananarivo renivohitra ny fandraisan'ny tanora andraikitra ary resy lahatra izy ireo fa anohana ny kandida Rina Randriamasinoro sy ny mpanolontsaina miaraka aminy. Reto izay avy any amin'ny faritra izay mipetraka sy monina eto Antananarivo renivohitra. Mahatsapa hoe Antananarivo ny malagasy daholo na faritra aiza dia ny malagasy daholo satria eto no fitaratra amin'ny malagasy ny malagasy. Mila olona matotra, mila olona azo antoka fa tena hampandroso marina anty renivohim-paritanytsika malagasy ity. Ka ny olona hitanay fa tena azo antoka, tanora ary efa manana traikefa, olona nandalo fianarana, olona malagasy raisy reny, manambady gasy, olona tena hita fa hampandroso tokoa Antananarivo renivohitra. Ny olona hitanay amin'izay dia ny kandida numéro 2 Rina Randriamasinoro. Ka izay avy any faritra dia tena manohana tanteraka an'Andriamatoa Rina Randriamasinoro. Manentana antsika rehetra izay avy any faritra, na faritra misy azy ka monina eto Antananarivo ary tsika fidy eto Antananarivo dia hifidy any Rina Randriamasinoro tsika izay mitondra ny larana numéro 2 miaraka amin'ireo mpanolontsaina miaraka aminy, satria hitatsika fa iny lehilahy iny dia olona izay azotsika antoka fa mpandroso tanteraka sy avaolana ity tanàna Antananarivo izay misy atsika. Tsika dia marina fa mila ravinahitra no eto, sainga io moa dia Madagasikara, Antananarivo renivohitra, any malagasy rehetrarehetra. Manentana antsika avy any amin'ny faritra rehetrarehetra amin'le 23 ao Magro amin'ny valo sasany ny fotoanantsika rehetra amin'le fotoana eny Ambojatovo izany. Manentana ny vahoaka rehetra izay avy any amin'ny faritra ka mipetraka eto Antananarivo hifidy ny numéro 2. Noporofony ireto tanora ireto fa tsy tokony hisy ny fahasamihafana sy ny fanilikiliana rehefa miresaka fampandrosoana. Resy lahatra ny amin'ny fotom-pisainana entin'ny Rina Randriamasinoro mifandray amin'ny vahoaka rehetra izay lalovany izy ireo ka nanao izao fanambarana izao ary manentana ny malagasy tanora tahaka azy ireo ahay safidy amin'ny 17 ny volana Novambra avy izao ary androtsaka ny vatony ho an'ny laharana faharoa ben'ny tanàna sy laharana fahaefatra mpanolontsaina. Hoeny amin'ny distriktan'ny Avaratrano kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity satria dia tonga teny antoerana ny filoha nasional ny antoko Tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana niara-ny entana sy niara-nanotrona ihany koa ireo kandida ben'ny tanàna tolotry ny Tiako Madagasikara amin'ireo commune any amin'ny distriktan'ny Avaratrano. Afaliana tanteraka ny nandraisan'ny mponina Avaratrano izany rehetra izany. Germain no Menjanary no nanangona ny vaovao teny antoerana sariny Mano Randriamalala. Andriamatoa Mananjoelina Ranaifson mitondra ny larana faharoa ao anatin'ny bileta tokana no natolotry ny antoko tim ho kandida ben'ny tanàna ao amin'ny commune Manandrina. Ny falany ny kandida sy ny mpanolontsaina miaraka aminy no ahafahana mampandroso ny commune ao Manandrina hoy ny filompanorona ny antoko raha niatrika sy nanotrina azy nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony. Tena mendrandra dia mendrandra izy ireo raha ohatra ka hoe mba hampino izy amin'ny masomboly amin'ny zezika mba hampitombolo ny vokatra izay vokariny ary hanatsarany zavatra ataony. Dia misy mpivarotra koa ty izy mpanao asa tanana taza koa daholo olon'ireo. Ireo zany tokony jerevana manokana dia araka ilay ndrasahany telo hoe reto ankizy reto amin'ny resaka fampianarana ny fahasalamana. Betsaka mihitsy ny ao am-pony ao tia reo zavatra zokomanana fa nena mino ao fa manana tokoa izy ho zaraina aminareo. Zany fanana zany tsy hoe vola fa fananana fitiavana, fananana fiaraha-miasa. Be da be zokomanana e, raha misy zavatra ilainareo dia makanesa zokomanana. Fidy
dio ny lalana faharoa misy ny zokomanana. Nanamafy ny kandida Mananjoelina fa ny fanatsarana sy ny fanampina ny tantsano tena fototry ny fampandrosoana ity commune Manandrina ity. Ny fanampina ireo tantsara ireo zany hoe misy ny fanampina ara-teknika, misy ihany koa fanampina amin'ny resaka masomboly, misy ny efa nataonay resaka fanaovana tohatrano zany. Dia manaraka zany ary ny rano madio fisotro, rano madio fisotro ety aminay dia misy ny jirama, dia misy ihany koa ny any amin'ny faratsinanana izay misy rano natao kartasy tamin'ny atolo 5 sim. Ireny rehetra ireny dia tsy maintsy ataonay hoarazana satria tenanay dia teknisianina avy eo amin'ny jirama ary mafy tsara zany manaraka zany dia fantatsika ny fasarotana amin'ny resaka jiro, misy ny jiro izay tena atao hoe misy ny jiro tsy ampy ny tension dia reny anjarany eo amin'ny tanàna misy mikarakara ny hoe ahoana fomba akapakarana ny tension amin'ny jirama, ary misy ireo tena mbola tsy misy jiro dia tena tsy maintsy eritreretina ny ikarakana izay. Asan'ny ben'ny tanàna moa zany mikarakara izay. Teknisiany ny Mananjoelina ary manana traikefa ihany koa amin'ny sehatry ny fitantanana. Matoky azy sy ireo mpanolo-tsaina miaraka aminy aho hoy ny filoha Marc Ravalomanana satria sady mahay izy no mahalala ary mahavita. Ny anetaonako antsika vahoaka amin'ny Manandrina dia tsotra ihany. Raha nisy olona nahavita zavatra betsaka teto amin'ity firenena ity dia i président Marc Ravalomanana zay. Ary matoy izy tonga eto amin'ny commune Manandrina izay anoana sy ampandany ny kandidatsika Zokoramananjoelina dia fitiavan'ny vahoaka malagasy, fitiavana vahoakana Manandrina sy Avaradrano satria itiany ampitaina amin'ny andriamatoa ben'ny tanàna Manandrina ny fampandrosoana tiany atao eto amin'ity commune Manandrina ity. Izany hoe tsy hanosy botanantsika président, tsy hanolo baty mapalatsika izy, fa kosa manetana atsika hividy lana faharoa amin'ny fafito amby roapolo volana novambra ho avy zao hividy anlagana faharoa Ramananjoelina, hividy anlagana faharoa ny mpanolo-tsaina. Eo amin'ny vaovao fahefana mpanao lalàna kosa ny parlementaire zany dia mbola ao anatin'ny fivoriany tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao ho an'ny etsy amin'ny lapany Tsimbazaza izay misy ny teny miera-pirenena dia mandinika ny volavolan-dalàna momba ny teti-polam-panjakana taona 2024 ary io no tena anisany andrasan'ny besinimaro hoe inona no voarakotra sy okitiana sy hoamboarina ao anatin'izany volavolan-dalàna momba ny teti-polam-panjakana taona 2024 izany. Miradora Benjamina no nanao ny fanadiadiana, sary ny Andry Rakotomalala. Saritsary-pifidianana no nandaniana ny volavolan-dalàna momba ny teti-polam-panjakana tamin'ny herintaona. Antomotra loatra ny nanomezana io volavolan-dalàna io teny anivon'ny anteny miera any ka tsy nanana fotoana nandiniana izany tsony izy ireo. Lasa solombavam-bahoaka mpanangan-tanana sisa. Lana mireny mihitsy no mahatonga ny fomba fiasa lovaina tamin'ity. Zany hoe tena miditra amin'ny atsipriany. Ny tanjona ara zany hoe sarotra fa tanjona hoy amin'ireo izay lohateny sy toko izay tena hita hoe zava-dehibe dia dinihana par nomenclature hiadikevitra dinihana tsirairay ny acteur voakasika ilay sosokevitra sy volavolan-dalàna mba ny tanjona dia no tombontsoan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny fa tsy no tombontsoan'ny ministera akory sanatria-bavana ho tombontsoan'ny département anankiray na ho tombontsoana mpandraraha anankiray amina siam-piarina anankiray. Mety ho loharano hipirana kolokolo ny dingana fandrafetana ny ora tsy mitandrina zany indrindra mahatonga ny solombavam-bahoaka miezaka tsy miafiafy satria maneho an'izay zay hoe sao de zao malalaka be aloha le fotoana treto andiniana azy rehefa tena alefa tsy kelikely ohatr'izay le izy mandra-pahatonga any amin'ny fivoriam-be andraisana fanapahan-kevitra any amin'ny farany fa zahay mahita fa raha samy mahaja ny fempotoana nomena azy ny tompony andraikitra tsirairay avy ny avy amin'ny gouvernemanta sy ny avy aty amin'ny parlementa
tokony ho tratra araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana fandaniana azy sy ny adihevitra sy ny fitondrana sosokevitra vaovao anatin'ilay volavolan-dalàna. Fantatra fa efa miparitaka io volavolan-dalàna io amin'izao fotoana izao, andrasana kosa ny fanamariana ataony vondron'ny olom-pirenena. Faivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika, misy ny antsoina hoe séminaire Juliette Law 7 sy 20 ary izy io dia totsaina eto Antananarivo hatramin'ny 12 volana novambra ho avy izao. Ny anisan'ny diniana sy atrihana amin'izany dia ny momba ny miralenta ary solotena 20 avy amina firenena samihafa no mandray anjara amin'izany fotoana lehibe izany, miaraka mazava loatra amin'ny Madagasikara. Ravorazafy Mahenina no mitatitra amin'ny vaovao, sariny Mathieu Princy. Zava-dehibe ny fahaiza-mitarika eo anivon'ny fikambanana skotisma, ilaina fandalinana lalina nefa izany ary indrindra fifanankalozan-kevitra amina mpikambana hafa. Ireo mpitarika no tokony hafe voalohany izany ka mipaka ampeazina avy eo ny fokatra izay. Fahaiza-mitarika sy miralenta no resahana izay andalinan'ny ireo mpandray anjara izany hoe ahoana izany mahay mitarika, ahoana izany mandray anjara ny fiarahamonina no dia rehetra no jerena ary indrindra miralenta hoy aho rehefa avy eo. Araka ny mahazatra ao amin'ny fikambanana skoto dia tena hoe ny olona ray dia iny avy eo manaparitaka dia manaparitaka tompona andraikitra. Ho an'ity fandarana manokana ity dia somary miova ilay izy satria dia tena hoe voandray anjara izy ireo dia efa niferana hoe tsy maintsy manatanteraka ny tetikasa rehefa avy eo mahakasika ny fahaiza-mitarika sy ny miralenta eny amin'ny tontolo misy azy, ary io tsy hoe izay tiany fotsiny fa tena hoe mifototra amin'ny zava-misy eny amin'ny tontolo misy rehefa avy eo izay mahasarika sy mitarika ankizy vavy zato indray izay ho mpitarika sy ho mpiantsehatra mikasika miralenta rehefa avy eo dia rendray avy eo mitarika ohatr'izay koa, izany hoe par cascade ilay izy zany. Voaresaka ihany koa ny miralenta izay tafiditra ao anatin'ny tanjona ho tratrarina ao anatin'ny ODD na ny tanjona ho an'ny fampandrosoana maharitra. Fomba maro no ampitany izany ao anatin'ny fitaizana skoto. Tsy eto Madagasikara ihany fa amin'ny firenena maro mbola betsaka ny ezaka mila atao mba ahafahan'ny lehilahy sy ny vehivavy misehatra eo amin'ny fampandrosoana ny firenena misy anazy tsirairay dia anisany manana anjara adidy lehibe ao anatin'izany ny fikambana skotisma zazavavy maneran-tany anentana ireo zazavavy izay beazinay manomboka aminay aloha sy ireo fiarahamonina manodidina mba ahafahan'ny tsirairay avy mitondra ny anjara brikiny eo amin'izay sehatra eo fampandrosoana izay, ka izay indrindra no mampatonga ny skotisma zazavavy maneran-tany mivohy ny miralenta ho an'ireo mpikambana rehetra ary izara izany amin'ny firenena rehetra misy anazy. Samba no nandray ny hetsika GLS anany séminaire Juliette Law i Madagasikara. Ankoatra ny teto amintsika, firenena 12 hafa ihany koa ao anatiny amiziona ny fivondrona be iraisam-pirenena ho an'ny skotisma zazavavy no nanatanteraka izany. Ny mpanazava eto Madagasikara, ny cadre Madagasikara ary ny fanilon'ny Madagasikara izay mivondrona ao anatin'ny SCDM anany skotisma zazavavy malagasy eto Madagasikara no nandray ny hetsika GLS teto amintsika. Eo amin'ny fanatanjahantena kosa dia tamin'ny saharaina ohatra no nandresen'ny Barean'ny Madagasikara ny ekipan'ny Etiopia io tolakandro tetsy amin'ny kianja Mahamasina lalao tafiditra ao anatin'ny feditoerana amin'ny kanina 20 sy 20 izany ho totsaina any Cameroun. Ryan Ravelson no napiditra ny baolina tokana ho an'ny Barea nandritra ny fidirana voalohany izany ary dia andeha ho arahantsika ny momba n'izay lalao izay fanadihadiany Asina Andriamalala sary ny Tokramarla. Nanindry tanteraka ny Barean'ny Madagasikara tamin'ny ampaham-potoana voalohany nanombohan'ny lalao. Iray ihany no napiditra amin'ny baolina voalohany rehefa nahazo corner isika malagasy ka nazahoany isa 3 amin'ny fifananana kanina 20 sy 20. Taorin'izay dia hita fa nanova endry talon ny Barean'ny Madagasikara ka nanamafy ny fiarovan-tenany. Nanjakan'ny ekipan'ny Etiopia nanomboka teo ny ampaham-potoana faharoa saingy tsy nahita ny masina ratony Melvain zareo vahiny.
falam-pijery ary afa-po tamin'ny voka dalao National Barea ary mbola manantena voka dalao tsara kokoa amin'ny lalao miverina. Manahoana ny fahitandren'ilay baolina teo? Inona ny lesoka hitandreny? Misy lesoka ve sa hoe mety ateraka ny lalao teo? Inona ny afatra mamparea? Toy izy fa tsara asa be ilay baolina teo dia napetiko be dia misaotra miparea. Inona no hitanareo hoe tsy nety amin'ny baolina sa nety tsara daholo? Nety tsara aloha fa nisy napatahotra kely fotsiny fa avy ça va. Alefa foana parea. Alefa parea. Dia merci dia manaraka indray. Mahay ihany io ilay adversaire mahay. Maninona rehefa mitombo fotsiny dia efa ampy anay ilay ray. Za makafy fotsiny rehefa hoe maresy parea dia maresy dia alefa parea. Tonga nanatrika ity lalao ity ny kandida ben'ny tanàna Randriamasinoro mivady, ny arapaly sy ny arantantaina tamin'ny mpijery Irina Randriamasinoro ary tsy nakatoerana voatokana ho an'ny manam-pahefana fa ny arany iosina tamin'ny vahoaka. Eo amin'ny tontolon'ny kolotsaina sy ny hira kosa dia manana ny maha izy azy ny mozika rock ary mivelatra tokoa izy io amin'izao fotoana izao. Anisan'ny miangalana zany mozika rock zany ny tarika Saedena efa 20 taona izay. Nisy ny fanadihadiana nataon'i Jessica Miray momba an'izay ary dia sarin'ny Andry Rakotomalala no anarahantsika azy. Mozika rock ilay mozika mavesatra tsy dia manavanana ny ankamaroany olona loatra ny mihaino azy. Somary nanano sarotra araka izany ny maka ny fony mpankafy malagasy. Somary nanano sarotra toraka izany ihany koa ny fanatontosana hira iray raha teo amin'ny fitaovana andresahana tamin'izany. Efa nahitana fivoarany be izy ity amin'izao, na teo amin'ny fitaovana na teo amin'ny mpanaraka. Efa manamora ny asan'ny mpiangaly mozika rock. Fantontolon'ny roka eto Madagasikara dia efa tiana mivoatra tsy sakany tamin'ny 20 taona lasa nitsanganana ny tarika intsony. Raha tsy ilaza fotsiny hoe ny resaka fitaovana kirakiraina tamin'ny rakena voalohany mbola kasety no nampiasaina. Zao efa karazana logiciel be dia be ny asa ao anatin'ilay izy dia anisan'ny nanampy betsaka ny mpitendry sy ny mpihira roka malagasy zany ny fitsizay fitaovana izay. Ny mozika roka tena hitako manana ny toerany ho an'ny fandraisan'ny tanora azy. Ny olona zokinjokina angamba mety mbola serakena mandray ilay izy fa ny tanora izay maro anisa dia hitako hoe mora tafiditra ao anatin'ilay roka ankehitriny. Ny any amin'ny faritra zany dia mirona kokoa amin'ilay resaka mozika tropikaly ny olona satria izay no nahabe sy nitaizana azy hatramin'izay. Ny tarika Saedena, ny tarika miangaly ny mozika rock efa tany amin'ny taona 770 sy 790. Raha tsy heno izy ireo tao anatin'ny taona maro izay dia hiverina hiakatsihatra indray amin'izao. Efa manomana ihany koa ny fivoahany rakikira faharoa izay efa azo jifainy ny mpankafy. Zao amin'ny taona 720 zao no niverina indray hiantsehatra ny tarika Saedena. 20 taona zany izay ny tarika Saedena raha tenentsika. Niverina hiantsehatra izy fa ankoatr'izany dia amoaka rakikira faharoa any tarika mitondra ny lohateny hoe ilay tiako indrindra. Ty ilay izy ty. Eo amin'ny voavoan'ny finoana kosa dia fotoan-dehibe zany ny rahampitso alahady 17 ny volana novambra eny amin'ny FJKM Imerika Sinina Fanasana satria anamariana ny 15 taona n'izany fiangonana izany. Fotoana lehibe tokoa ny rahampitso manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fampompivavahana ary dia ny tsangambato ny 15 taona dia eo ny valtafo izany izay hotokanana ary hotokanana ihany koa ny orga ary dia hiaraka amin'ny fankalazana ihany koa amin'izany fotoana lehibe izany ny antokopira amboarapeo avy eo amin'ny FJKM Tranvato Faravohitra sy ny antokopira avy eo Amerika Sinina Fanasina mazava loatra. Dia izay no ny antsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao na haritra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.